Araka ny fantatra ankehitriny moa dia voatendry ho tale general ny serasera eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Rakotomalala Faly Mahefanirina. Fa Andriamatoa Premier Ministre ankehitriny kosa dia nilaza ny hoe hentitra ny fanjakana tsy azo ekena ny tsy maty manota ary mitovy ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna. Nandefa taratasy manome toromarika ny ministry ny fitsarana ny Premier Ministre izay milaza fa mitovy ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna. Tsy misy tompon'andraikitra ambonina dia iray aza ka hialokaloka eo ambany ilay zo tsy azo enjehina. Voalazany ihany koa fa afaka mijoro ho mpitory ny fanjakana ho fiarovana ny harem-pirenena entina eo anivon'ny fitsarana tsotra tahaka ny besiny maro ireo tompon'andraiky mpanjakana izay nandika lalàna ivelan'ny asany. Fa ny fangatahany ireo ben'ny tanàna kosa dia mangataka immunité ireo ben'ny tanàna, mangataka immunité ireo ben'ny tanàna manomboka izao ary nilaza fa tokony atao manara-dalàna ny fisamorana azy ireo raha misy raha izay mahavoasaringotra azy ireo fa tsy atao sarika ampandrina. Nilaza ihany koa izy ireo fa hiteraka antrano ny tranga fanonganana ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao satria olom-boafidy avokoa izy ireo ka mahatezitra ireo nifidy azy ny fanonganana azy ireo izay tsy ara-dalàna. Nohony ireo rehetra ireo angamba no nahatonga ny Premier Ministre nilazany hoe tsy misy tompon'andraikitra afaka hiantehatra amin'ny zo tsy azo enjehina na immunité amin'ny ireo tranga tsy mifandray amin'ny andraikitra na asa ampanjakana izay sahaniny. Ny raha miendrika heloka be vava dia entina eo anatrehan'ny fitsarana iraisan'ny daholobe ary afaka andraisan'ny fanjakana anjara mipetraka ho mpitory. Satria hoy ny Premier Ministre ny tanjona dia tsotra ny mba hamongarana tanteraka ny tsy maty manota anivon'ny rafitra sy ny fitantanana ny fanjakana. Anisan'ny nahoraka sy nisongadina ny andron'ny omaly moa dia resaka raha 11 miliara ariary any kinapsa. Natao andro masopokin'olona teny amin'ny bianko ny DG ny kinapsa teo aloha Andriamatoa Mamy Rakotondrebe sy DG Tery Andriamananony. Ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra kosa Ramatoa Harilala Ramanantsoa dia teny amin'ny toerana anaovana fanadahadiana. Ny antony moa dia fifanarahana sy fitantanana izay tsy mazava. Hozarentsika ato moa ny antsipriany mikasika an'izay fa arantsika ny fivoarany toedrara misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa ny zava-misy any amin'iny fagitra Sofia iny kosa dia tsy ankatoavan'ny fokon'olona ao Andranomeva ny fitondrany ben'ny tanàna Dany ka nofantsihiny izy ireo ny androny 1 Novambra 2024 ny Brown commune ary takiany izy ireo ihany koa ny fialany. Tsy kagitra moa tatoato fa efa zara ho fahazarana amin'ny ireo commune ambonivohitra amin'ny fagitra Sofia ny fitakiana ny fialany ben'ny tanàna ary ny famantsihana bureau tahaka izao. Efa nahitana izany ny tao Ankiaben'ny Salohy, ny tao amin'ny Pont Sofia ary izao dia ao amin'ny commune Andranomeva indray. Manoloana io zava-misy any antoerana io moa dia nilazany ben'ny tanàna teo aloha Andriamatoa Adolphe Fiarema ny olana ara-politika nareo samy mpanao politika dia alamino fa tsy ny vahoaka no atao takalonena sy korontanina. Lavitra izany commune Andranomeva izany raha miala ny lalam-pirenena kanefa dia tonga tany ny hainao manjery mpanjakana. Tetika efa voahomana izany mba hanaovana récupération politika. Maninona tsy hitany hetsika ianareo raha tena leo tokoa nandritra ny tolona iny raha tena leo marina tokoa ianareo. Hitantsika fa tsy nisy namantsika ny bureau préfecture ny Antananarivo na nisy aza ny tolona, tsy nisy namantsika ny bureau ministera sy ny sisa ka aza tao takalonena reny vahoaka hoe Adolphe Fiarema ilay ben'ny tanàna ny Borziny teo aloha raha naneho ny heviny manoloana ny famantsihana ny bureau commune Andranomeva. Andriamatoa Koto lehilahy mahitsoambo kosa dia nanakihana mafy any filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary nanakihana mafy ihany koa ireo mpiaradia amin'ny antoko tima. Hoy Koto lehilahy mahitsoambo hoe fa inona moa izany no mba foto-kevitra hijoroany ity tima ity, misy doctrine ve sa programma? Tsy antoko politika mantsy io raha amiko satria tsy manana ideolojia akory. Kiana mavaivay izay nalefany ho an ireo mpanaradia any antoko tima ihany koa ny hoe tsy socialista izy ireo ary tsy demokraty, tsy ekolojista ary tsy travaillista fa parasy manaraka sy mitangorona any Ravalomanana fotsiny. Ino moa ny fanakianana izay nataony Koto lehilahy mahitsoambo ho an ireto antoko tima ireto? Azo antoka fa tsy maintsy hahatezitra ny maro iny fanakianana mavaivay ho an antoko tima iny satria ny tima dia azo lazaina fa mbola be mpanaraka ary mbola be mpankafy ihany koa. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.